vaovao amitaina vaovao hoe misy nanafatra vahiny indray zay eto amin'ny gendarmerie nanafatra vazaha nanafatra mahoria ireto rinako reto le olona zay nalaina sary videoly le zavatra mandehany ka ambaranay eto zany fa diso zany zavatra fa ampitana vaovao tsy marina satria gendarmerie dia mirecruter ny gasy rehetrarehetra tsy manavaka gendarmerie hoe fotsy na mainty na zarazara fa efa malagasy mana nationalité malagasy dia raisin'ny gendarmerie araky reny hitantsika tamin'ny recrutement candidat élève gendarme reny miprésente izy taratasy naterahany hita fa malagasy izy reto zany le olona nalaina sary gasy keo izy ireo rehefa avy eo fa gasy izy ireo ka zahay zany dia manohatra ny fandikanana zay lalàna zay zay fampitana vaovao tsy marina zay entina koa anakorontanana misy manao fananina mihitsy anakorontanana sy ampizarazarana ny atao anatin'ny gendarmerie sy ny force ary fampitana vaovao amin'ny vahoaka vaovao tsy marina reto ilay olona zay lazaina fa mahoria sy vazaha dia tsoina eto zany fa tsy vazaha izy tsy mahoria ka noho izany fandika-dalàna ny zavatra resahana fandika-dalàna ny zavatra misy dia mandray ndraikitra ny gendarmerie zany mahakasika ny olombelona ny gendarmerie sy mahakasika ny tenan'ireo olona reo zay natao anakorontanana zany natao anampitana vaovao tsy marina. Inona zany ny andraikitra andraisina mahakasika ny olona namoaka an'ilay ny andraikitra raisiny fandikan-dalàna ny resahako teo dia misy koa zany ny fepetra mahakasika an'izay fandikan-dalàna zay rahantsika rehetrarehetra mahalany. Manahoana mahakasika an'ilay teratany-baoritra malaza ny Tamatavy ny resahanao Analamanga misy ny andraikitra ny Analamanga misy ny ataontsika hoe raha zay ny vaovao misy vérification zay zavatra zay raha misy tokoa zay na tsisy ao anatin'ny vérification zany sora fa ao anatin'ny vérification zany tsika amin'izao fotoana izao fa ireto aloha zany resaka reto nataorinako reto angatahako izy ireo mba hiteny tsirairay ngamba afaka mametraka fanontaniana zareo amin'izay cadre zay raha mety aminao mera fitenenana. Iza le ametraka fanontaniana voalohany gasy ray gasy reny dia teto ny anatra koa tsy mbola tany ivelany afaka marinina hoe zany voaka tamin'ny diany fa enina amin'ny fitopolo voaka farany teo metsika fitenenana indray ny manaraka ato izy le lazaina fa mahoria zao gasy ray gasy reny ary gasy tsy mitapo ny tenako nivoaka tamin'ny andiany fa efatra amin'ny fitopolo Betsileo ary le vazaha avy eto an-tanà ihany za gasy reny voaka amin'ny andiany fa fito amin'ny telopolo mianatra teto Antananarivo zao hitantsika taorina zao koa ny karazana olona misy ato aminay ato misy ny lava misy ny foya afaka tsy miresaka atsony zareo fa zao zany zay atao amin'ny gendarmerie misy olona amin'ny endrika maro samihafa fanontaniana koa le resaka zay hoe tsy existe hoe zany ny gendarmerie miara-miasa na fa rehefa gazety misy fiaraha-miasa amin'ny firenena hafa raha zay teneninao zay fiaraha-miasa amin'ny firenena hafa misy fa ny asa kosa raha atao eto dia tsika malagasy no miasa eto amin'izao fotoana izao fa misy ohatra hoe amin'ny resaka fianarana misy ny malagasy makany ivelany miofana fiaraha-miasa loatra ny zavatra zany ao anatin'ny ankety ohatra tsy indraindray misy ny ankety arahana tafiditra ao anatin'ny ankety zay mety hoe transnational dia mivoaka makany ivelany na eto Madagasikara misy foana ny fiaraha-miasa ohatrany amin'ny sehatra rehetrarehetra amin'ny sehatra ny communication zay dia misy fiaraha-miasa tsara eo ihany an'olona reo efa dia alaina malaika